Ampitombona aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba manokana ho antsika kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity izay tarihan'ny ray aman-dreny tandrina mivady. Miaraba manokana ihany koa ny sampana tanora kristianina izay amin'ity an'ity moa no alahady izay tondranam-bavaka ny sampana tanora kristianina rehetra manerana ny sahany fitsikemy fa indrindra eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity. Manaiky ho iraka ny mpino, izany ry havako loha hevitra banjentsika fitsikemy ao anatin'ity volana Jolay ity. Andeha ny filazantsara araka ny lioka toko 5:1 ka hatramin'ny 1:11. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika ny afatra indrindra fa ho an'ny sampana tanora kristianina ny tanora rehetra amin'ity an'ity no hitondranam-bavaka ny asa ao anatin'izany sampana izany. Raha sitrakareo dia aoka hivelatra malonanareo izany tenin'Andriamanitra izany mba ahafahanareo manaraka tsara ny afatra izay tian'Andriamanitra ho ampitaina amin'ity anio ity. Ety am-piandohana ry havana dia fanontaniana no isarian'Andriamanitra antsika, fanontaniana izay miandry valiny avy amintsika tsiraray avy. Alaivo sara-tsaina hoe mijoro eo anatrehanao Jesoa. Aza mijery ny hafa ianao fa ianao. Dia alaivo sara-tsaina eo anatrehanao Jesoa amin'izao ora sy fotoana izao. Dia manonona ny anaranao izy ary miantso anao sy maniraka anao hoe andao ianao irako ho any Rehe. Ire io tanàna any amin'ny faritra atsimo any, manakaiky ny Andriry, zany Andriry zany dia toerana tena hoe feno any zany ny foiben'ny fambolena zava-mahadomelona, dia any tena hoe ny akamaroan'ny fiainan'ny dahalo dia ao anatin'ny toerana mbola tsy tafiditry ny filazantsara hatramin'izao. Dia iraha tompo ianao, atsony ianao androany hoe ndany ianao fa irahako hitory ny filazantsara any amin'io toerana io. Ahoana ny avalinao ry havako? Andeha ve ianao? Dia zao ny zavatra mety misy betsaka amintsika no mety mangina manoloana an'izany antso zany. Inona ny antony? Ny antony dia izao, tsy hoe tsy tian'i Jesoa tsika, tsy izay, fa satria ao anatintsika ao dia efa misy feo milaza hoe zange mbola tsy ampy fahalalana ny amin'izany, tsy izay ve? Zange mbola tsy mahay baiboly, mbola tsy haiko tsara io tenin'Andriamanitra io, zange mbola manana fahalemena maro tena leo angamba ho an'ny olo-kafo zany fa tsy mbola ho anahy aloha amin'ity ndray mitoraka ity. Sofa nisy an'izay teny miverimberina eo amintsika zany rehefa hoe misy antso izay iantson'Andriamanitra antsika. Dia indrindrandrindra moa fa ny tanora, maro ny tanora ankehitriny no tian'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra ny tanora, fa zao misalasala izy ireny rehefa resaka fanompona. Mety vonina iain'ny toroteny izy ireny, vonina ivavaka izy ireny, vonina hanatrika fivoriana izy ireny, fa rehefa tonga ny fotoana ilazana hoe avy ianao hanompo, dia inona zavatra miseho? Manomboka misalasala, manomboka miverin-dalana. Ny antony ry havana dia satria everin'ny olona, tsy ny tanora ihany fa na ny olo-dehibe aza na ny olo-tsotra aza, everin'ny olona fa rehefa hoe mamaly ny antson'ny tompo dia tokony olona lavorary sy tanteraka, tsy azo kianina, tsy misy tsiny. Zay ny matetika ny ao an-tsain'ny olona rehefa hoe atson'Andriamanitra ny amin'ny asa fanompona. Kanefa rehefa mandinika ny soratra masintsika ry havana dia mahita fa tsy zany velively ny fahamarinana ary tsy zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha fantatrareo tsara ny tantaran'i Mosesy, izy nilaza hoe tsy mahay miteny manana tsy fahatanterahany Mosesy. Isaia ihany koa ny antsoantso hoe lozako fa olona malotomolotra. Ary eto amin'ity filazantsara araka ny Loka toko 5 ity, Petera aza rehefa niaona tamin'i Jesoa dia tsy nilaza hoe vonina, fa hoy izy hoe miala amiko Tompo,
fa olona mpanota. Da azadinoana ihany koa fa natsony Jesoa mpiainana ange dia nisy tamin'izany ny mpamoretra olona tsy tanteraka, olona tsy lavirary. Fatatsika ny tantaran'i Jodasy ilay namadika azy fa natsony Jesoa ho mpianany. Izany ry havako no afatry ny filazantsara. Tsy ny olona vonona no atsony Jesoa, fa ny olona atsony no omaniny sy ovainy. Zay ny paikadiny Jesoa, ary zay ny afatry ny filazantsara. Ary zany ihany koa ry havana no afatra tian'Andriamanitra ho raisintsika amin'ity anio ity. Jesoa tsy miantso olona lavirary, fa manova ny olona izy mba hanaiky hamaly ny antsony. Zay ny an'i Jesoa ry havako. Afatra telo mazava tsara ry havana no omen'Andriamanitra ho antsika amin'ity anio ity ao anatin'izao alahadiny sampantora kristianina izao. Ny voalohany dia izao: Jesoa miantso anao eo amin'izay misy anao. Zay ny voalohany. Jesoa miantso anao eo amin'izay misy anao, eo amin'ny toerana misy anao, eo amin'ny sehatra misy anao, eo amin'ny toetra iainanao amin'izao fotoana izao. Io ny antsoiny Jesoa anao ry havako. Voalaza zany amin'ny 9:1-4 amin'ity filazantsara ny Lioka 5 ity. Ny zavatra voalohany hitantsika amin'ireo andinin-tsoratra masina ireo ry havana dia tsy ny fahagagana fa ny olona. Hoy ny andininy voalohany eto hoe, amin'ny anaran'i Jesoa, ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia marina tsara ry havana ny voalaza eto tsy nifanizina tamin'i Jesoa ny olona mba hijery fahagagana, zany hoe tsy nanakaiky, tsy nitangorona teo amin'i Jesoa ny olona mba hoe hijery an'ilay fahagagana ataon'i Jesoa. Tsy zay ny nataony voalohany teto, nataon'ireo vahoaka ireo, fa ny zavatra nataon'izy ireo dia ny mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Zay ny natonga an'ireo olona ireo nifanizina. Ary zany ry havako ny lara-pahamehana ao amin'ny filazantsara. Ny finoana dia tsy miainga amin'ny fahitana fahagagana, fa amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra irery any. Ary eo no nilazany Lioka fa nahita sambo anankiroa Jesoa, dia niditra tao amin'ny sambon'ny Simona izy ka nampianatra ny olona. Dia raha jerena io tantara io amin'io zavatra nisy io le fihetsika nataon'i Jesoa, ohatrany hoe zavatra mahazatra hoe olona andeha hitory ny filazantsara zany ny olona dia miakatra anaty sambo dia zay. Fa rehefa diniany amin'ny atsipriany ry havana dia misy afatra lalina ny sehatra na ny zavatra nataon'i Jesoa tamin'ny ora sy fotoana io. Inona le zavatra lalina tsara fantatsika ary tsara raisintsika? Zao le izy ry havana: tsy tany amin'ny tempolo ny antsony Jesoa an'i Petera, tsy tao amin'ny sinagoga, tsy teo am-pivavahana, fa teo amin'ny toeram-piasana, teo amin'ny toerana izay nahazatra ny Petera isan'andro. Dia ho an'ny mpiaino voalohany zavatra mahagaga zany, satria tamin'izany fotoana izany rehefa misy rabo manangona mpianatra dia ireo efa nahita fianarana, ireo efa voahofana manokana ny amin'izany amin'ny lafiny ara-pivavahana no fidiana ho isan'ny mpianatra. Ary zany ny fanao tamin'izany fotoana izany. Fa Jesoa kosa tsy zay ny nataony. Nandeha teny amoron-dranomasina izy ka naka mpanarato tsotra. Zay ny safidian'i Jesoa ho mpianany. Tsy kisendrasendra zany ry havana. Ny tiany Lioka hampafantarina antsika eto amin'ity soratra masina ity dia izao: tsy mijery ny satan'ny olona Jesoa rehefa miantso ho amin'ny fanompony. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ry tanora, misy aminareo angamba mety mieritreritra hoe rehefa vita ny fianarako vao hanompo aho, rehefa mahazo asa vao hanompo, rehefa voalamina ny fiainako zay aho vao andeha hanompo, rehefa ampitraikefa sy masaka ara-ponina tsara zay aho vao hiazakazaka amin'izay andeha nampisa ny reto sampana tanora kristiany reto, na ho an'ireo sampana izay efa miazakazaka amin'ny fanompony. Aloha tena ho feno tsara mihitsy, manana bagazy tsara, zay vao andeha hanompo. Fa jereo Petera ry havako,
jereo ny antsony Jesosy any Petera, tsy niandry azy ho lasa mpampianatra lalàny Jesosy, tsy niandry azy ho tonga olona manan-kajy Jesosy, tsy niandry azy ho lavirary Jesosy, fa teo ampiasana mihitsy ny antsony azy. Ary zany koa no ataony Jesosy amintsika ry havana, miantso ny mpianatra ao an-dakilasy izy, miantso ny tanora eny amin'ny anjerimanontolo izy, miantso ny tanora eny am-piasana izy, miantso ny tanora ao amin'ny estike izy, miantso anao amin'ny toerana misy anao ankehitriny Jesosy ry havako. Io enao io ny tadiavin'i Jesosy hanompo azy, handeha ho irany. Dia izao mitoeny rehefa vita ny fampianarana dia ho Simona, ho Jesosy tamin'ny Simona, hoe ny lay zavatra nyresahan'i Jesosy zany, mandrosoa izy Jesosy ho any amin'ny lalina ianao. Dia ny zavatra nitranga ao anatin'io setra io ry havako le hoe mandrosoa io raha raisitsika ny teny fototra, ny matoateny nampiasaina amin'le hoe mandrosoa io ny heviny dia zao hoe roso lalindalina kokoa, zany hoe mirosoa ao anatin'ny lalina kokoa. Ny heviny faharoa ihany koa dia zao hoe entano hivoaka indray ny sambo. Zay raha dinihana ny teny fototra amin'ilay hoe mandrosoa io araka n'ilay soratra masina. Tsy fahagagana fotsiny zany tenenin Jesosy zany, fa baiko. Tsy nilaza Jesosy hoe raha sitrakao, fa nilaza izy hoe mandrosoa ianao. Misy hafatra lehibe ry havako ao anatin'io tenin Jesosy io. Tsy antso ho amin'ny fiainana mora ny fiantson'i Kristy, antso hiala amin'ny morontsiraka, antso hiala amin'ny toerana mahazatra, antso hiala amin'ny faritra mampahazo aina, io le hoe zone de confort, eo amin'ilay zavatra mahazatra anao. Io no anesoran'i Jesosy anao hoe miala amin'io toerana io ianao dia mandehana, mivoa. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mety misy aminareo efa ela ny nandre ny antson'Andriamanitra, nefa mbola eo amoron-dranomasina ihany. Matahotra sao tsy havita ilay asa, matahotra sao tsy ho zaka ny anatanteraka ilay asa, matahotra sao tsy ahomby na ihany koa hoe tsy ho tanteraka ilay asa zay nanirahana. Fa ny antson'i Jesosy ry havako dia mbola re ankehitriny, ary zany mbola henonao izany antson'i Jesosy zany androany hoe mandrosoa ianao. Tsy hoe satria fantatrao no avy, fa satria izy no miaraka aminao ary izy no miantso anao. Zay ny hafatra voalohany ry havana. Ny hafatra faharoa dia zao, Jesosy miantso anao hatoky ny teniny. Jesosy miantso anao hatoky ny teniny. Eo amin'ny andinin'ny fahadimika hatramin'ny fahafito no manambarana zany hafatra faharoa tian'Andriamanitra ampitaina amintsika izany ry havana. Rehefa avy nandre ny baikon'i Jesosy Simona Petera, dia tsy namaly avy hatrany izy hoe eny tompoko. Tsy nitsambikina tamin'ny mpifaliana izy, tsy nanao hoe fantatro fa ahomby aho. Tsotra ny navaliny eo amin'ny andinin'ny fahadimy, kanefa nampihetsi-po io valin'ny Petera io. Zao no voalazany eo amin'ny anaran'i Jesosy, tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Amen. Misy teny anankiray tsy tokony ho adinoantsika ry havana eo amin'io andininy io. Ny zavatra nambaran'ny Petera eo dia zao hoe efa niasa mafy izy, fitarainana io nataon'ny Petera io. Dia amin'ny teny fototra io le hoe niasa mafy io ny heviny dia zao hoe niasa hatramin'ny faran'ny heriny, tena reraka tanteraka ary tsy misy hery intsony. Zay le ambaran'ny Petera tamin'i Jesosy te efa niasa ngy ary Jesosy efa nanao zay azoko natao ngy reraka zao. Dia ny zavatra tena niseho tsy reraka fotsiny Petera, fa efa leo izy. Zay le tena fahamarina, le ten'Andriamanitra, diso fanantenana izy, niezaka izy, nefa tsy nisy vokany. Zay le ambaran'ny Petera eto amin'ity soratra masina ity. Dia raha pitahina amin'ny fiainantsika sy ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, raha mitodika manokana ho an'ny tanora, tsy zany ve ny iainan'ny ankamaroantsika amin'izao vanim-potoana
iainantsika izao. Mianatra mafy ianao nefa tsy tafita araka ny nantenainao. Mitady asa ianao nefa tsy misy valina. Mivavaka ianao nefa toa mangina ny lanitra. Miezaka mitandrina ny finoana ianao nefa toa ianao rery no manohitra ny onjan'izao tontolo izao. Indraindray aza manontany tena mangina ianao hoe Tompo, mbola hitanao ihany ve zao fahoriako zao? Hitanao ve zao zavatra sarotra iainako zao? Zavatra mandeha eo amin'ny fomba fisainantsika izany ry havana rehefa mandalo fotoan-tsarotra. Ary tahaka izany indrindra ny toerana nisy an'i Petera tamin'io fotoana nyresahan'i Jesosy tamin'io. Fa ny mahavariana teo amin'ny toerana izay nahareraka ny Petera no niresahan'i Jesosy taminy. Izany hoe ara-potoana ilay teny nataon'i Jesosy tamin'i Petera. Tsy nilaza Jesosy hoe Petera, adinoza ny avy zananao zany. Tsy nilaza izy hoe Petera, aza mitaraina ianao. Tsy izay ny zavatra nytenenin'i Jesosy eto. Fa ny zavatra nambaran'i Jesosy dia izao, mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa. Izay ny nambaran'i Jesosy ry havana. Satria maninona? Fantatry Jesosy fa indraindray ny fahadisom-panantenana ny toerana anomanan'Andriamanitra ny antso lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ary izany no afatra ho antsika ry havana, afatra ho an'ny tanora. Aza mieritreritra fa satria reraka ianao dia hoe ny lozan'Andriamanitra? Tsia. Aza mieritreritra fa satria tsy tanteraka ny nofinofinao dia tsy manana drafitra ho anao intsony Andriamanitra? Tsia. Fa matetika rehefa tapitra ny herintsika, eo vao manomboka miasa ny herin'Andriamanitra. Ary izany no nitranga tamin'i Petera ry havana teto amin'ity soratra masina ity. Fa mbola mitohy ny tantara, mbola misy zavatra lalina kokoa azavain'ny Tompo eto amin'ity soratra masina ity ry havana. Ny zavatra misy eto raha araka ny hitantsika, Petera dia mpanarato matianina. Efa fiainana io, efa asana io, fantany tsara ny zavatra tokony ataony amin'io. Jesosy ilay miteny azy zanaka mpandrafitra. Jereo tsara ny fahasamihafan'izany zavatra izany. Raha ny lôjikan'ny olombelona dia izy no tokony hahalala ny resaka fanjonoana. Mazava ho azy fa i Petera no tena hoe mahafantatra tsara ny zavatra tokony atao rehefa hoe manjono. Fantany izany atao hoe fahary izany. Fantany ny toerana misy ny trondro. Fantany fa amin'ny alina no tena fanjonoana. Fantany fa tsy fotoana intsony rehefa vanim-potoana tahaka izao hainy Petera tsara zany zavatra izany ry havana. Kanefa misy fotoana iray izay nanapahany Petera hevitra teto hoe tsy ny traikefako no hitokisako fa ny tenin'i Jesosy. Ary izay ilay nataon'i Petera teto. Fa no ny teninao izy dia ho alatsako ny arato, ny fahatokiny an'i Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, misy feo maro miantso anao isan'andro. Misy ny feon'ny namany, misy ny feon'ny tambanjotra sosialy, misy ny feon'ny kolotsaina milaza hoe ataovy izay mahafaly anao, ny vola ny zava-dehibe indrindra, ny lazanao ny mamaritra anao. Raha tsy malaza ianao dia tsy misy dikany. Izay le feo an'izao tontolo izao. Fa misy feo anankiray hafa ry havana, ny feo an'i Jesosy. Io feo an'i Jesosy io miantso anao ary miteny anao tahaka ny Petera. Ary indraindray tsy mifanaraka amin'ny lôjikan'izao tontolo izao izany feo an'i Jesosy izany. Hoy izao tontolo izao hoe valio amin'ny ratsy, fa Jesosy kosa miteny hoe tiava ny fahavalonao. Tanareo izay mahasamihafa an'ilay feo, ny feo an'izao tontolo izao sy ny feo an'i Jesosy. Hoy izao tontolo izao hoe mitadiava ho an'ny tenanao, fa hoy Jesosy hoe izay mahavery ny ainy noho ny amiko no ahazo azy. Hoy izao tontolo izao hoe manangona ho anao, fa hoy Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Nareo samihafa ny feo an'izao tontolo izao sy ny feo an'i Jesosy. Ny fanontaniana dia tsy hoe inona ny lazain'izao tontolo izao, fa hoe inona no ataoko rehefa tsy mifanaraka ny tenin'i Jesosy sy ny hevitro. Anjaranao no mandinika amin'izay fotoana izay, ny amin'izay feo tianao raisina ary tianao hoenona. Ary izay ry havako ny fotoana hitsapana ny finoanao amin'io fahaizanao misafidy ny feo na avy amin'Andriamanitra na avy amin'izao tontolo izao. Satria tsy mora ny manaraka an'i Jesosy ry havana
rehefa mifanaraka amin'ny eritreritsika ny baikony dia mety hoe mahafinaritra ny miaradia aminy fa rehefa tsy mifanaraka amin'izay eritreretintsika izay dia manomboka eo amin'izay ilay fifanoherana, manomboka eo amin'izay ilay tsy fankatoavana, dia ao anatin'io sehatra io mihitsy amin'izay no anehoana ny tena mampianatra antsika eo anatrehan'i Jesosy. Ary izany no mahatonga ny valitenin'ny Petera eto ry havako, ho isany anankiray tena hoe fanambarana mihezinezina tena anehoana ny mahazava-dehibe ny filazantsara ao anatin'io testamenta vaovao io, dia ilay teniny manao hoe fanono ny teninao. Tsy nilaza Petera hoe noho ny traikefako, na hoe noho ny fihetsepoky, na hoe noho ny hevitry ny olona, fa ozy izy hoe noho ny teninao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, fantatrao ve hoe inona ny tena mampiavaka ny mpino sy ny olona tsy mino? Tsy hoe tsy mandalo olana ny mpino tsy hoe tsy reraka ny mpino tsy hoe tsy mitomany ny mpino, fa rehefa tonga eo amin'ny sapanandalana izy dia misy feo anankiray ataony ambony noho ny feo rehetra, dia ny feo an'i Jesosy. Io no mampiavaka ny tena kristianina mino. Ary izay no nataon'i Petera ry havako. Rehefa nankatoa Petera dia hoy ny soratra masina hoe ary rehefa nataony izany dia nahazo ahazan-drano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratony. Dia maro tsara ry havako, ny fahagagana dia tsy nitranga talohan'ny fankatoavana fa taorianany fankatoavana. Matetisika no teny hoe Tompo asehoy ahy aloha ny fahagagana dia ino fa ho Jesosy matoky ahy aloha dia ho hitanao ny asako. Zay le manaradian'i Jesosy ry havako, zay ilay manompo an'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mety tsy hangataka aminao hampidina arato Jesosy, fa mety hangataka zavatra hafa izy. Mety hiteny izy hoe mamelahy eloko ianao ho an'ireo nanao ratsy taminao, ho an'ireo nanenjika anao. Mety hiteny izy hoe miverena amiko ianao, avelao io fahotana miafina io, mitsangana ka mijoroa vavolombeloko any amin'ny toerana misy ianao, any amin'ny sekoly, any amin'ny université, any amin'ny sehatra rehetra. Angamba mety hamaly ianao hoe Tompo sarotro izany, za ve hamelan'ilay olona nanao ratsy tamiko? Mety ho sarotro izany. Kanefa raha afaka amin'ny teny tahaka ny Petera ianao hoe fanono ny teninao, dia ho hitanao fa ny fankatoavana an'i Jesosy dia tsy mitondra fantiantoko izany eo amin'ny fiainanao. Mety tsy hanome izay rehetra irintsika Jesosy, fa omeny atsika mandrakariva izay ilayntsika hahatanteraka ny iraka ny antsony atsika. Izay ny afatra faharoa ry havako. Ny afatra fahatelo sady farany hamarana antsika n'izao afatra avy amin'Andriamanitra izao dia izao hoe Jesosy manovanao alohany anirany ianao. Ovainy ianao mialohany anirany ianao. Ary izay ny voalaza ny 9:9 ka hatramin'ny 1:12 ny amin'ity Lioka 5 ity. Izao no toy ny tantara ry havako. Rehefa feno hazan-drano ny arato zany hoe rehefa nahazo an'ilay hazan-drano zany Petera dia niorakoraka daholo ny tao anatin'io samby io. Ny zavatra mety eritreretintsika tao anatin'io fotoana io dia hoe mety hevintsika fa nitsambikina sy hiteny hoe nahazo betsaka tsika androany hoe aleloia dera ho an'Andriamanitra. Mety izay ny eritreretintsika fa tsy izay ny zavatra niseho ry havako. Raha ny soratra masina no jerentsika, izao no voalaza ny soratra masina. Raha Petera manokana ny resahana, ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankohaka tamin'ny tongon'i Jesosy izy ka nanao hoe Tompoko, miala amiko fa olombeloko aho. Amen. Mahavariny zany ry havana, fa ombiazana ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Petera tao anatin'ilay sambo niaraka tamin'ireo namany mpanarato azy. Fa ny fihetsika Petera nefa tao anaty tao aorianan'ilay fahombiazana tsy fifaliana, tsy niabetsahany hazan-drano ny nahataitra ny Petera, fa ny fahatsapany tampoka hoe iza marina moa ty eo anatrehako ty. Hatramin'izay mantsy dia mety nihevitra ny Jesosy mpampianatra fotsiny izy, fa tamin'io fotoana io dia tsapany fa eo anatrehan'ny tompon'ny lanitra sy ny tany izy. Ary rehefa tonga teo anatrehan'ny fahamasinan'i Kristy izy dia tsy ny fahotan'ny olona hafa no hitany,
tsy ny fahadsoan'ny mpiara-miasa aminy no hitany, tsy ny lesiky ny fiarahamonina no nambarany, fa ny fahotany manokana ry havana. Ny tenany no nanetry teny teo anatrehan'i Jesosy, ary zany ny vokatry ny fiaonana marina amin'i Jesosy ry havako. Rehefa lavitra n'Andriamanitra tsika dia mora no mitsikeran'ny afo. Rehefa tsy ao amin'Andriamanitra tsika dia mora no manome tsiny ny afo. Fa ny tena marina ny olona manatsiny ihany no mpanome tsiny, izay ny fahamarinana. Fa ny zavatra nisy eto amin'ity soratra masina ity tsy izay no nataon'ny Petera ry havako. Rehefa tena mijoro antrehan'i Kristy Petera dia tsy nanondro ratsy an-tanana intsony izy, tsy nanondro ny afo izy, fa ny teny tahaka ny teny izy teo anatrehan'i Jesosy hoe: Tompo, miala amiko ianao, fa mpanota. Fantany tsy fahatanterahana, fantany ny fahadsoany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mampianatra antsika izao tontolo izao mba hanafina ny fahalementsika. Izao tontolo izao mety miteny antsika hoe: asehoy fa mahery ianao, asehoy fa mahavita azy ianao, asehoy fa lavorary ianao. Fa Jesosy kosa tsy mitady sarotsarom-piainana izany ry havako, tsy zany ny tadiavina. Jesosy ny zavatra tadiavina dia fo marina. Ny olona miaiky ny fahotany no azon'Andriamanitra hovainy. Ny olona miaiky ny fahalemeny no omen'Andriamanitra hery, ary ny olona manaiky fa tsy ampy hery no fenony ny fahasoavana. Ary izay ny navalin'i Jesosy eto amin'ity soratra masina ity tamin'ny Petera. Tsy niteny Jesosy hoe: marina izany, tsy mendrika ianao. Rehefa niteny Petera hoe: mpanota, tsy izay ny navalin'i Jesosy. Tsy niteny Jesosy hoe: mandehana ara aloha amboary ny fiainanao. Tsy niteny Jesosy hoe: rehefa lavorary ianao ara dia miverena amin'izay ho isan'ny mpianatra. Tsy izay ny nataon'i Jesosy ry havana. Fa ho Jesosy hoe: aza matahotra. Izay ny navalin'i Jesosy tamin'ny Petera manoloana n'ilay teniny. Tsy nanakihany Jesosy, tsy nanome tsiny Jesosy, fa ny teny nataon'i Jesosy dia hoe: aza matahotra. Izany ny teny voalohany nataon'i Jesosy ry havako. Satria maninona? Satria ny filazantsara dia tsy manomboka amin'ny fanamelohana, fa manomboka amin'ny fahasoavana. Ary mbola nitohizan'i Jesosy ary ny teny hoe: hatramin'izao ankehitriny izao dia olona no azonao. Nareo manomboka eo amin'izay le iraka. Rehefa novainy Petera dia nanomboka irahany amin'izay. Le hoe olona ho azonao, le ho azonao io raha raisitsika ilay teny fototra dia tsy midika fotsiny io hoe misambotra, tsy izay ihany ny dikan'le hoe ho azo io, fa ny hevitra an'io dia midika hoe misambotra ho amin'ny fiainana. Izay ny tena heviny. Le hoe raha ny teny tamin'ny Petera zany Jesosy hoe olona no ho azonao, ny tiana tenenina amin'io dia izao hoe hisambotra olona ho amin'ny fiainana ianao. Dia izao ny zavatra misy rehefa manjontsika, mitrondro azontsika rehefa ao anatin'ilay sambo, rehefa eo tonga ny an-tanetsika, rehefa aveo mbola velona ve introndriny? Misy ny ankamaroany iny efa maty. Fa rehefa maniraka olona Jesosy dia tsy hisambotra olona ho amin'ny fahafatesana no anyrahana, fa hitondra azy ho amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Ary zany no iraka nomeny Jesosy ry havako. Zany no iraka anirahany antsika mpianakavin'ny finoana tsiraray avy. Ry sampana tanora kristianina, tsy antsoina hanangona mpanaraka ho anao ianao, tsy antsoina hitady laza ianao, tsy antsoina hampalaza ny anaranao ianao, fa antsoina hitondra olona hiaona amin'i Jesosy. Izay no asany irahana ho an'ny sampana tanora kristianina, ho an'ny fiangonana manontolo. Zany no iraka lehibe indrindra azony tanora atao, hitaona ireo tanora izay mbola misalasala, mbola matahotra, ho ao amin'i Jesosy, ho tafahoana amin'i Jesosy. Ary izao ny andininy faraika ambin'ny folo ry havana hoe: ary rehefa nampiantsona ny sambokely ny tao an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Dia marihana tsara eto ry havana, tsy ilay sambo ny olana, tsy ny arato, tsy ny hazan-drano, fa ny fanapahan-kevitra. Fantatry Petera fa tsy afaka hanaraka an'i Jesosy amin'ny atsasaky ny fony izy, fa mila safidy. Dia toy izany koa ry havako no antso antsika mpianakavin'ny finoana ry tanora.
misy zavatra tsy maintsy avela raha te hanaraka an' Jesoatsika. Mety ho fahotana miafina io, mety ho namana mitarika amin'ny ratsy io, mety ho fiainana rososony io, mety ho avinavina io, mety ho tahotra io. Fa tsy misy olona afaka milaza hoe hanaraka an' Jesosy aho kanefa mbola hifikitra amin'izay manalavitra azy amin'i Jesosy. Tsy misy an'izany ry havako. Ny fanarahana ny Kristy dia mitaky fanapahan-kevitra, ary io fanapahan-kevitra io no mahatonga ny mpino ho iraka. Izay no nataon'i Petera eto amin'ity soratra masina ity. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, rafitinina ny afatra nomeny Tompo antsika tamin'ity anio ity dia izao. Rehefa namaky ity tantara ity isika dia mora ny mifantoka amin'ny fahagagana. Fa tsy ny fahagagana no ivon'ny tantara eto amin'ity soratra masina ity ry havana. Tsy ilay nazahoan'i Petera sy ny ekipa ny trondro, tsy io ny ivon'io tantara io. Ny ivony ry havako dia Jesosy Kristy. Jesosy no niditra tao amin'ny sambon'i Petera. Jesosy no niteny, Jesosy no nanova ny fiainan'i Petera, ary Jesosy no naniraka azy. Ary io Jesosy ihany no mbola miantso ankehitriny. Miantso tanora eto amin'ity fiangonana ity. Miantso tanora ao amin'ny sampany tanora kristianina. Miantso anao ry havako ny Tompo amin'ity anio ity. Angamba mety misy aminareo mety ilaza hoe ka zange kely sy bitika ho Jesosy aminao. Aza matahotra. Angamba mety misy aminareo iteny hoe mbola manana fahotana ho Jesosy aminao. Avia. Angamba misy aminareo mety iteny hoe tsy haiko zany andeha hitory zany. Ho Jesosy aminao, manarahanao, fa izao no ampianatra anao. Ry tanora ao amin'ny Tompo, ny fiangonana tsy mila tanora tonga lafatra, fa mila tanora vonina. Tsy mila tanora tsy mbola lavo, fa mila tanora vonina hitsangana, hiarina indray. Tsy mila tanora manana valiny amin'ny zavatra rehetra, fa mila tanora manana fo manaiky an' Jesosy. Ka amin'ity alady ny sampany tanora kristiana ity, dia tsy ny fanontaniana hoe vonina ve Andriamanitra hampiasa, satria efa mazava ny valiny, vonina izy. Fa ny fanontaniana dia izao, vonina ve ianao hamaly ny antsony. Araka ilay fampidirana tany am-piandohana teo hoe eo anatrehanao Jesosy, maniraka anao izy androany. Vonina ve ianao ny andeha. Ka engany ry havako, ny valy teninao androany ho tahaka ny Isaia hoe inty aho, irao aho. Ary tahaka ny Petera hoe fa noho ny teninao dia alatsako ny arato. Engany ry havako, ny fanahy masina no hanome antsika fo manaiky, finoana matoky ary fahasahiana hijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny sehatra rehetra, any amin'ny toerana rehetra izay nametrahany Tompo anao, mba ho hirana ianao hitaona ny olona ho ao aminy. N'Andriamanitra rery ny voninahitra hiasa amintsika izany teny izany. Amen.